rairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona manan-kery avy any Nazareta, nangatana isy anaovana izany vavaka izany, makasitraka ray zanaka fanahy masino. Amen. Iara-maky sy hen'ny teny soratra masintsika. Zany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia. Deutéronomia toko faha 7:20, ny andininy faha 8:20 farany ihany. Dia toizantsika ao amin'ny bokin'ny Daniela. Daniela faharoa, fakitsika ny andininy voalohany, atsarintsika eo amin'ny andininy faha 4:20. Deutéronomia toko faha 7:20, ny andininy faha 8:20. Daniela toko faharoa, ny andininy voalohany, atsarintsika eo amin'ny andininy faha 4:20. Rehefa samy niarana hita isika rehetra dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany tenin'Andriamanitra izany. An Jehovah Andriamantsika ny zavatra miafina, fa atsika sy ny zanakitsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara. Akatoavintsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Ary tamin'ny taona faharoa nanjakany Nebokadnezara, dia nanofy Nebokadnezara ka nitebitebo ny fanahiny, ary tsy nahita torimaso izy, dia nasain'ny mpanjaka natsoina ny ombiasy sy ny piskidy sy ny mpananody ary ny kaledianina laza mpanjaka ny nofony. Dia tonga ireny ka nitsangana teo anatrehan'ny mpanjaka, ary io ny mpanjaka taminy nanonofy ka nitebiteby tahalala ny nofony fanahiko. Dia niteny tamin'ny mpanjaka tamin'ny teny arameanianina ireny kaledianina ireny, ka nanao hoe, ry mpanjako, ho velona mandrakizay ene ianao, ambarao aminay ny mpanomponao ny nofy, dia ho lazainay ny heviny. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao tamin'ireny kaledianina ireny hoe, efa nilobava, raha tsy ahafantarinareo any ny nofy sy ny heviny, dia ho tetehana ianareo, ary ny tranonareo atao trano fivoahana. Fa raha milaza ny nofy sy ny heviny kosa ianareo, dia azo fanomezana azy valopity ary voninahitra be. Ko ambarao any nofy mba ny heviny. Dia namaly indray ireo ka nanao hoe, aoka ny mpanjaka ilaza ny nofy aminay mpanompony, dia ambaranay ny heviny. Fa ny mpanjaka namaly ka nanao hoe, fantatro marimarina fa mandany andro foana ianareo, satria ianareo efa nilobava, fa raha tsy ampafantarinareo any nofy, dia lalàna iray monja no hitondrananareo. Fa ianareo miray taitika ilaza lainga arirarira foana eto anatrehako mandrapahatongan'izay andro mahamety. Koa ambarao any nofy, dia ho fantatro fa mahalaza ny heviny amiko ianareo. Ny kaledianina namaly teo anatrehan'ny mpanjaka hoe, tsy misy olona ety ambonin'ny tany ka mahay milaza izany nofin'ny mpanjaka izany, fa tsy mbola nisy mpanjaka na dia izay lehibe sy mahery aza laza toy izany tamin'ny ombiasy sy ny piskidy ary ny kaledianina. Ary sarotra ny zavatra anontanian'ny mpanjaka, ka tsy mety mahay milaza izany eo anatrehan'ny mpanjaka afa-tsy ireo andriamanitra izay tsy manam-ponenana amin'ny nofo. Dia vinitra sady tesitra ny mpanjaka noho izany, dia nasainy naringana ireo olon-kendry ny Babilôna rehetra, ary navoaka ny didy nampamon'ny olon-kendry, ary Daniela sy namany koa mba notediavina ho vonoina. Dia novaliany Daniela tamin'ny fanahy sy ny fahendrena, ary eo ka lehibean'ny mpiambina sy ny mpanjaka izay nivoaka hamon'ny olon-kendry ny Babilôna. Eny, namaly izy tamin'ny aroka lehibe ny voatendry ny mpanjaka hoe, nahoana no dia mafy toy izany ny teny avy amin'ny mpanjaka. Dia nambarany aroka tamin'ny Daniela ilay teny, dia niditra Daniela ka nangataka tamin'ny mpanjaka hanome andro azy, dia ho lazainy amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofiny. Ary Daniela noditra any an-tranony ka nanambara ilay teny tamin'ny Anania sy Misaela ary Azaria namany, mba angataka ireo famindrapo amin'Andriamanitry ny lanitra ny amin'izany zavatra miafina izany, mba tsy haringana Daniela sy ny namany mba ny olon-kendry ny Babilôna rehetra. Dia naseho any Daniela
tamin'ny fahitana amin'ny alina izany zavatra miafina izany, ka dia nisaotra n'Andriamanitra ny lanitra Daniela. Eny ny teny izy hoe isaorana ny anaran'Andriamanitra mandrakizay fa azy ny fahendrena sy ny hery, ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana, izy no manaisitra ny mpanjaka sy manangana mpanjaka, izy no manome fahendrena ho an'ny endry, fahalalana ho an'izay mazava saina, izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina, izy no mahalala izay ao maizina ary mazava mitoetra eo aminy. Ianao ry Andriamanitra ny razako no deraiko sy isaorako, satria nomenao fahendrena sery araka hitriny efa nampahafantarinao izay nangatahanay taminao, ka nampahafantarinao anay ilay nofo mpanjaka. Ary noho izany Daniela dia niditra nakao amin'ny arioka izay notendren'ny mpanjaka handringana ny olon-kendrin'ny Babilôna. Eny nandeha izy ka nanao taminy hoe aiza mandringana ny olon-kendrin'ny Babilôna, fa eo teo anatrehan'ny mpanjaka dia ambarako aminy ny hevitry ny nofy. Amen. Mbola hitoy ny vaky teny. Mbola tohizatsika ny vivaky ny soratra masina izay hitantsika ao amin'ny totosy toko faharoa andininy faharaiky ambin'ny folo ajanona amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Titosy toko faharoa andininy faharaiky ambin'ny folo ajanona amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Fa ifampiseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay amonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika andazy eto epanahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy ny fanadiovany izay olona ho an'ny tenany sy ny olona ho an'ny tenany, sady mazoto indrindra amin'izao asa tsara izany. Faranantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko fahaefatra ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Matio toko fahaefatra ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nandeha eran'i Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Ary nieleran'ny Siria ny lazany, ka dia nentin'ny olona tany aminy marary rehetra izay azon'ny aretina maro samihafa sy ny fangiry firiana, dia ny demoniaka sy izay marary ny andro be ary ny marary ny paralisisa, ka nahasitrana ireny izy. Dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilia sy Dekapolisy sy Jerosalema sy Jodia ary ny avy any tany andafin'ny Jordana. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Anomana ny fomam-panahintsika andre izany tenin'Andriamanitra izany. Mila fifantohana ao anatin'izany ataovy zava-dehibe. Milohany hitsanganany iray aman-dreny izay hitondra izany afatra izany dia andeha iraintsika aloha ny hira hoe ity reno Baiboly masina. Ity reno Baiboly masina ao amin'ny firana fifoazana fa 7:20 ao amin'ny firana fifoazana ny andininy faharoa. Tsangantsika rehetra tompoko. Ity reno Baiboly masina, ity
itireno babulima sina yanna ratsika itireno babulima sina itireno babulima sina itireno babulima sina yanna ratsika itireno babulima si aruvinawe Zava, oh arufinawe, 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 nila lalaimba zava. Favaka isika, Andriamanitra, lay Andriamanitra tianay, lay Andriamanitra nandefa ny zanany lahy tokana ho tonga ety amin'izao tontolo zao. Le Andriamanitra maty ho anay ary nanome hery sy fahefananay andresy ny fahafatesana satria efa nitondra ny fahafatesana tao amin'ny nofiny ary indro velona mandrakizay manatrika anay eto antony fahavelomanay antony fanatanterahana zao fanokanana izao ary mbola antony koa anarahana andreo mpiandry rehetra samihafa sy izay manam-pinoana ety amin'izao tontolo zao. Andriamanitra mitenena ianao araka ny fombanao fa miaino izahay mpanomponao. Misaotra Jesosy. Amen. Petraka isika dia ho ampitomboina ho amintsika ny hery havana ny fahasoavana mpiadanan'ilay Jesosy Kristy tompo Andriamanitra zokontsika ary Andriamanitra tiatsika miaraka amintsika isan'andro isan'andro. Andro lehibe ny fanokanana tahaka an'izao satria iainana ny teny faneva dia izay voasoratra ao amin'ny Daniel toko 2 andininy 2:20 manao hoe izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina, izy no mahalala izay ao amin'ny maizina ary ny mazava mitoetra ao aminy. Lava ny tantara ary mpitoroteny rehetra dia efa samy efa nana zavan'izany tamin'ny tsipiriany daholy kanefa tenin'Andriamanitra moa tsy lany mamina ary ny fanomezam-pahasoavana zarazaraina ao anatin'ny olona manambara avy dia miderany tompo manana anjara aty Madagasikara, aty amin'ny faritany MAROVOAY eto amin'ny Toby fidirana manga kely MAROVOAY amin'izao fanokanana eto zao. Liavana ny promotion dia hoe andiany Mpampiseho ZAVA-MIHAFINA, andiany Mpampiseho ZAVA-MIHAFINA. Ahoana moa fanontaniana mipetraka no ahafantarantsika an'izany zavatra miafina izany? Tsy ho fantatritsika mihitsy ny zava-miafina raha tsy fantatritsika ny zavatra efa aseho sy ny zavatra efa misy ary ny zavatra efa ambara amin'ny olona rehetra. Tsy misy olona tonga avy any dia mivoaka izy dia teraka izy dia haiko ny zava-miafina. Jesosy rery ihany ny mahay. Fa ny olombelona rehetra alohany ny atongavany an'izany dia efa tsy maintsy nisy zavatra nampianarina azy sy nampahafantarana azy dia ny ainany iny nankasitrahany fony rehetra iny ary efa nitanterahany zay dia afaka mijery amin'izay izy ny amin'ny zavatra izay tsy mbola nampahafantarina na ny zavatra miafina. Izay no mampatonga n'ilay tenin'Andriamanitra ny vakitsika tao amin'ny Deutéronomie toko 7:20 tao andininy 9:20 averim-pialy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe an Jehovah Andriamanitra ny zava-miafina fa antsika sy ny zanatsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara na ny zavatra miseho mba hakatoavitsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Zany hoe ny zavatra miafina dia tsy maintsy misy mandrakizay mandra-pahafatitsika ary be dia be ny zavatra miafina tsy mbola mitranga amin'izao fotoana izao fa saingy izao kosa ambara amintsika ny zavatra misy
ny zavatra seho araka ideteronomia io a ny zavatra mbary mba ninona mba akatoavitsika zay ny zavatra mbary zany a ny teny rehetra voalaza am'ty lalàny ity de ny farafa kely ny tao anatiny zany a de ny didy folo nomen'Andriamanitra. Raha tsy voarakitsika ny didy folo nomen'Andriamanitra araka ty tantara ty de tsy mahita zava-mihafinitsika na inona satria tsy tafaray amin'Andriamanitra, satria tsy manana fanamasinana mpiainana, satria tsy manana fatahorana n'le Andriamanitra ray, satria miaina amin'ny fanaony zao tontolo zao fa tsy mba manana n'izay mampiavaka azy. Ary zany zavatra zany a nampatonga ny Daniel miavaka. Fa raha mijery ny tantarantsika vao manomboka ny bokin'ny Daniel de efa voalaza tany fa lehilahy natahotra an'Andriamanitra izy, lehilahy ny saitsaina mandrakariva ny didin'Andriamanitra izy, anika na ny sakafo nohanina ary izay neveriny fa mandoto any tenany, satria sakafo ny mpanjaka de najanony zany rehetra zany a mba hatateraka ny fahamasinany any amin'ny tany zay tondrana azy babo. Oko fantatritsika fa hoentina babo reo olona reo, ary any amin'ny tany ny babo nitondrana anazy a amin'ny joroany vavolombelona andevo reo raha ny marina fa i Daniel sy izy namany telo mirahalahy zany a reo no efa nomen'Andriamanitra fahalalana feno fahendreno ny amin'ny zavatra rehetra samihafa, indrindra ny fahafantarana ny amin'ny nofy talohany nanababoana anazy zany fa efa niaina ny tenin'Andriamanitra le zava-miseho tamin'izy mbola tany Jerosalema talohany nitondrana anazy nakany Babilôna. Riavana tsy maintsy fantatritsika ny zavatra miseho. Asa ny zavatra miseho zany izay no namakitsika ny Tito sy toko faharoa ny andininy voalohany a ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Averiko ihany zao ny voalaza eo: fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra atsika anda ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny fisainany zao tontolo zao, ahatonga atsika hitandrina hafantatra ny onony eo amin'ny fiainatsika rehetra, ananatsika fanantenana ny amin'ny fanantenana tsara indrindra de le Jesosy Kristy Tompo zay fiainatsika zay namonjy atsika ho afaka tety amin'izao tontolo zao. Efa misy fampianaranao nataon'i Jesosy, ahatonga atsika anda ny fampianarana zao tontolo zao, anda izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay le hoe zavatra aseho, zavatra tsy maintsy iainana aloha. Ary eo anatin'izany a voalaza tsara mihitsy a ananatsika ny onony. Zay no nampatonga ny Daniel ny onona mihitsy ny fonika nanao hoe tsy hinana na anandrana an'izay sakafo ny mpanjaka akory izay. Izay zany ny zavatra aseho amintsika amin'izao fotoana zao. De mifanontaniana mipetraka zany ho anareo promotion atsika mpiandry alohan'ny atongavantsika zao. Efa nianaratsika ve zany tenin'Andriamanitra amin'ny fampafantarana ny zavatra misy tamin'ny andron'ny testamenta taloha, tamin'ny andron'ny Mosesy sy tamin'ny andro zay rehefa tonga tety amin'izao tontolo zao Jesosy Kristy? Efa nampafantarina atsika ve? Efa niaina atsika ve? Efa mibebaka ve tsika? Efa mivavaka ve tsika? Efa manetry tena isan'andro ve tsika? Fanetretenany tsy mihinana ny sakafon'ny mpanjaka fa lazaiko anao zany. Fa raha ny olona zao tontolo zao, raha sain'ny mpanjaka sy ny manam-pahefana izy, mahafinaritra azy indrindra de ny manandrana hoe manahoana zany sakafony zareo zany, alao mba andrama tsara matsiro. Fa Daniel kosa nafantatra fa fandrika be deabe eo amin'ny fiainany zany. Hatreo aloha misotro rano kely afa mafana ny andro. Raha mba tahaka ny Daniel isika nanatanteraka n'izany zavatra rehetra zany, niaina tamin'izany tenin'Andriamanitra zany a, de mahazo miakatra amin'ny grady ambonimbonitsika, amin'ny tohotra ambonimbonitsika, de amin'ny fahalalana ny zava-miafina amin'izay mahazo miakatra isika.
inona moa ny atao hoe zava-miafina? Ny zava-miafina dia zay no namakitsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Matio 7 teo. Na andeha Jesosy dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra izy, ary ny zava-miafina amin'Andriamanitra dia ny zava-miafina ny fanjakan'ny lanitra, ny zava-miafina ny hery sy ny fahefana ao anatin'izany, ny zava-miafina ao anatin'ny fahamarinana ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, ary ny zava-miafina ny amin'ny fiadanana aterak'izay olona mino an' Jesosy Kristy Tompo ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ary ny zavatra nataon'i Jesosy rehefa tonga tety amin'izao tontolo izao dia ninona? Hitory ny fanjakan'ny lanitra. Ary tao anatin'izany fitoriana ny fanjakan'ny lanitra zany dia inona ny zavatra nataony? Nanasitrana ny marary rehetra, na inona retina tao, na inona nanasitrana ny andro be, nanasitrana ny demoniaka izay tsy sitrany mpanandrona ny mpiskidy amin'ny andavanandro, ary mbola tsy sitrany fanafody koa ankehitriny. Zany rehetra zany ny asany atao hoe fanjakana, ny fanjakan'ny lanitra dia ny asa nataon'i Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo. Ary tsy ambara telo be dia be ny ao anatin'izany fanjakan'ny lanitra zany, fa satria na mpianatra ary Jesosy, na mpianatra amin'ny mpianatra Jesosy manahoana ho azy zany fanjakan'ny lanitra zany. Tena nanao ohatra Jesosy, fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanarato, fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpamboly, inona ny fantatrao amin'ny fanjakan'ny lanitra amin'izany? Tsisy, na ny mpianatra ary. Variana ny mpianatra Jesosy, fa maninona moa tsy ambara aminay ty fanjakan'ny lanitra ty mba ho fantatra fa misy inona any? Dia hoy Jesosy hoe, raha ny zavatra hita maso ary ny ambarako aminareo, tsy inonareo fa mampisalasala anareo, ataoko ahoana ny filazanareo any zavatra tsy hitanareo maso sy ny fabeany zany fanjakan'Andriamanitra andro zany. Dia tsy niteny Jesosy. Ary zay zava-miafina ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra zay ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra efa nodomandry, ka efa nentin'i Jesosy nampiseho azy, na ny fitantarany ary mbola samy hafa daholo, fa ny zavatra iraisany fotsiny dia hoe misy tanàna volamena be, misy lalana volamena be, misy trano amin'izay hidiran'ny olona. Zay ihany, ny ankoatran'izay tsisy nafantatra ny eo anatin'izany. Zay ny nataon'i Jesosy nampahafantarina azy. Fa mbola anjara antsika izao no mitady sy mitrandraka amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, ary ny fitadiavana an'izany dia napetrany ho antsika izay mino, napetrany ho antsika izay manatanteraka ny hafatra izay nomeny. Zao famantarana zao ny anaraka an'izay mino efa asa ny lanitra zany, ary efa asa fanehoana ny zava-miafina ny fanjakan'ny lanitra. Fa ao koa ny zava-miafiny devoly, efa napetraka izany. Devoly sy Jesosy na devoly sy Andriamanitra dia amin'izay toerana misy an'i Jesosy eo dia tsy maintsy eo anilany devoly. Amin'ny toerana misy amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy eo anilany devoly. Jesosy milaza ny zavatra ho amin'ny fahamarinana, fa ny devoly kosa manodikodina ny saitsika mba ho tonga maizimaizina zany, ka hampatonga antsika hisalasala, hampatonga antsika tsy hanana fatokina amin'ny an'Andriamanitra zay maniraka antsika, fa mieritreritra hoe dia possible tokoa ve zany, dia eto tokoa ve zany zavatra zany, dia ahoana, dia raha vao tonga izay ahoana izay tsy tanteraka ny asan'Andriamanitra, satria tsy natoky an'Andriamanitra tsika sy ny hery izay omeny Jesosy Kristy Tompo atsika. Fa misy zavatra miafina koa ho an'ny olombelona, zava-miafina ho an'ny olombelona izay mbola tsy mety ahitany fanafody hatramin'izao dia inona? Ny fanafody maty, fanafody faty. Ao daholo ny zanak'olombelona ny mandeha, ao ny mpisikidi ny mandeha, ao ny mpianatry ny medicine ny mandeha, ao ny siansa ny mandeha, ao ny zavatra rehetra ny mandeha. Inona ny atao mba tsy ho faty? Zava-miafina ngezabe zany. Mandraky ty ny androany, tsisy fanafodiny. Fa hain'ny olombelona ny manamboatra olombelona ohatra antsika, manomboka amin'izay zavatra sorony amin'ny tenantsika eo sy zavatra kitikitihany any anaty tuba sy any anaty tavoahangy any. Vitan'ny olombelona zany dia manao olona izy, mitovy amiko, mitovy aminao. Fa inona ny ain'izany olombelona zany?
mamono olona zany ny ainy, mandripaka zany ny ainy, mitanabasy zany ny ainy. Fa olombelona tsy manana fanahy, tsy misy fitiavana, tsy misy fandeferana ao anatin'izany. Zany no ain'ny olombelona. Mitady ny zava-miafina ny olombelona, voalaza fa ao anatin'ny fo, ao no misy an'ny fihetsem-potsika rehetra, ao no mampitomany atsika, ao no manao zavatra rehetra. Dia nikaroka ny sain'olombelona hoe marina tokoa ve zany sa tsy marina, dia inona ny nataony? Nalainy ny fon'olombelona efa foaty nongotany dia natsipony tery, dia nisoloany fo plastika ohatran'ireny baolina ireny, pompy, dia nasiny motera, dia natsofony taony raha, dia mipompipompe eo le raha, dia lasa mandeha. Velona le olona nandritsy ny 3 volana. Ary rehefa velona le olona mandritsy ny 3 volana, dia nandeha izy. Dia gaga indray, satria nikaroka zany le zava-miafina mijery amin'ny olombelona. Dia io zany zao dia tsy mitomany tsony io olona io, tsy maninona io, kanjina ninona, mitomany ihany le olona. Nefa efa nifony efa tsy ohatsony, fa efa fo plastika, efa tony tavoangy tony ny ao anatiny eo. Tsisy ninona tsony, fa mitepo, nitomany le olona, nitsetsetra le olona, na tsy ary marary le olona. Ahoana indray azy zany? Ay tsy ato anatin'ny fon'olombelona zany misy an'le tena hoe fiadanana, ao zany nivoahan'ny zavatra rehetra. Le olona mbola nanompa ihany. Ka izany tsy veo amin'ny fon'olombelona zany le manota, fa ahoana azy zany zavatra zany? Dia modikodiny afoana, dia modikodiny afoana. Ary ny zavatra tediavin'ny olombelona dia le tsy ambara telo anankiray lehibe hoe ahoana ary ny nanaovan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Mandraky tiany androany dia tsy voalamina koa io. Fa ny olombelona rehetra mandany vola tapitrisany mba handianana amin'izany. Fa maninona moa ny olombelona mitady an'izany zavatra rehetra zany satria voalaza ao amin'io bolana 5:22 mana hoe voninahitr'Andriamanitra hoy izy ny manafiny zavatra, fa voninahitry ny mpanjaka kosa ny mamanta-javatra. Ary eto amin'ny tantaran'i Daniela dia hitantsika mihitsy hoy ny mpanjaka, raha hitanareo zany nofoko zany sy ny heviny zany nofoko zany dia asandratro ambony, dia ambony ianareo ho mpanabaka miaraka amiko ny firenena, ameko toerana sy voninahitra lehibe. Ny mpanjaka ny mahazo voninahitra amin'ny alalantsika olombelona. Zay zany fipetrany ao anatin'izay zavatra apetrako amintsika amin'izany resaka sy tantara lehibe zany. Dia zao ho an'ny mpiandry, ho an'ny promotion rehetra, tsy ho tanteraka na oviana ny fahitantsika ny zava-miafin'Andriamanitra. Io zava-miafin'Andriamanitra io dia ninona? Ny asantsika fifoazana amin'ny andavanandro. So dia adinitsika, zay le zava-miafin'Andriamanitra, ny asa mpifoazana. Ahoana no misy olona sitrana ho azy zao fotsiny hoe efa voan'ny kansera, efa navoaka ny dokotera, dia tsy fantatry ny siansa zany. Zava-miafin'Andriamanitra zany. Ahoana moa no misy olona efa tsy fantatra mihitsy ny momba azy, fa efa tena dala be, efa ninana ny maloto rehetra sy ny sisa taria, efa voaka ny dokotera fotsiny, kanefa indro rehefa miasa amintsika dia sitrany zany olona zany. Izany le zava-miafin'Andriamanitra, lal. Ary tena secret zany, ny dikany hoe zava-miafina lal eto dia mitondra ny filazana manao hoe dia ny tsy ambaratelo farany zay sarotra dia sarotra indrindra ka tsy takatry ny sain'ny olona eritreretina. Ary tsy takatry ny sain'ny olona eritreretina ny fananganan'i Jesosy Kristy ny olona tamin'ny maty. Zava-miafina kanefa ny tanterahan'i Jesosy ary ny teneniny ary fa mbola anao zavatra lehibe noho izany ianareo, satria za makany amin'ny ray ary za eo anila anareo mandrakariva raha toka. Voalohany, manana fanetretena ianareo. Ny fanjakan'ny lanitra na ny tsy ambaratelo ny fanjakan'ny lanitra, ny tsy ambaratelo ny asantsika mpiandry sy mpiomana sy izay rehetra mino an'Andriamanitra dia asiana fepetrana sy ny Jesosy fepetra mihitsy hoe tsy maintsy ao anatin'ny fandeferana tanteraka. Zao ny teniny amin'izany manao hoe raha tsy miova tahaka ny zaza ianareo izy dia maninona? Tsy andova ny fanjakan'ny lanitra.
zay fiverenantsika amin'ny toerana manetry tena faran'izay ambany tahaka ny zazo zany tsy mora tezitra mora mamela eloka rehefa tenenina dia manaraka an'izay tenenina rehefa misy zavatra mahasositra dia sositra vetivety eo fa rehefa aveo indray dia miverina indray amin'ny fakatiavana rehetra raha fa tsy eo amintsika zany lavitra atsika ny zava-miafina eo amin'ny asan'Andriamanitra ary jereo tsara misotro rano kely ady eritrereto tsara zay ary jereo tsara ty rehefa nirahany Jesosy hanao stage ny mpianany le 70 lahy na 12 lahy sy kady samihafa ireo dia inona ny zavatra nitranga tao anatin'izany ny fidiny Jesosy anie le mpianatra ao anatin'ny mpianatra misy karazany be dia be misy ny tena tsy nianatra mihitsy misy ny tena faran'izay nianatra mihitsy misy ny tena mahay karate be igagana mihitsy tao amin'ireo mpianatra Jesosy ireo ao anatin'izany le atao hoe Simona Zelota zany Zelota zany tena olona tena nirehitra mihitsy ny finoana ekstremista amin'ny fomba filaza anazy ekstremista amin'ny finoana jiosy ka na iza tsy manaraka amin'ny finoana jiosy dia vonony ary mpamono olona tamin'izany zany nefa lasa mpianatra Jesosy zany rehefa nivangin'ny tenin'Andriamanitra misy olona faran'izay nianatra tena farany ambony faran'izay ambony tena arsitekta mihitsy amin'ireo mpianatra Jesosy ireo tahaka an'izany Natanaela dia olona nianatra arsitekta zany nianatra be dia be ary ny fianarana ny zavatra nataony rehefa niasa izy dia nanamboatra sinagoga ho an'ny jiosy fotsiny zany nantaniny andro sy ny fiainany sy nantaniny volany na hanamboarany fiangonana ho an'ny jiosy fantatry Jesosy zay toe-panahy zay hoe ity olona ity tena mivavaka tena manana ny maizy azy alaiko hoa ho isan'ny mpianatra io fa hain'Andriamanitra foana ny mampatonga ny olona hitodika any aminy fa raha fa indray andro zany Natanaely zany teo ampanaovana ny trano fiangonana nataony dia ninjery zany trano fiangonana zany ary rehefa ninjery zany dia maty tao ny mpiasany anankiray ary tahaka ny izy mihitsy ny maty tao anatin'izany dia nivavaka izy hoe Andriamanitra fa dia nahoana efa tranonao ny amboago efa momba n'izay mombanao rehetra ny tanterahako aty nahoana ny maty ny mpiasako nahoana ny nenjera ny zavatra nataoko misy ve ianao Andriamanitra aizy ianao izay no nampatonga anazy le mivavaka teo ambodin'ny aviavy anankiray parain'ny andro izy nivavaka sy nandiny tena teo ary nitondra an'izay plantany amina na hoe Andriamanitra iala ve za amin'ny fanaovako ny tempolinao amin'ny fanaovako ny sinagoganao isan-karazany fa nahoana ny aran'izao zavatra zao nivavaka parain'ny andro tao izy tsy nahita valim-bavaka izy ary rehefa tsy nahita valim-bavaka izy dia nalainy le plan rehetra dia nidorany ary rehefa nidorany iny dia nafafany tamin'ny rivotra ny zavatra rehetra nandeha tany fa rehefa tonga ny namany zay efa niaraka taminy dia natao hoe efa nahita ny tompo zay fa antao mba hanaraka anay dia nitsangana fotsiny ny Natanaela araka ny tantara fantatritsika dia raha fa nitsangana izy dia nanaraka ny namany kanjo vao niona tamin'ny Jesosy izy tonga dia efa niteneniny Jesosy ny anarany hoe zany ny lehilahy Israelita tsy misy fangarony lehilahy marina manana ny maizy azy fantatry Jesosy gaga izy fa nga ianao efa nafantatra hoy izy Jesosy hoe fony mbola tsy niantso anao fa ianao teo ambodin'le aviavy no efa fantatro ary tao nefa niantsoko anao ao anatin'ny fakovitsika ao anatin'ny zavatra fahadiranovana atsika ao anatin'ny fahadisom-panantenantsika na ao anatin'ny tokantrano na ao anatin'ny fianarana na ao anatin'ny asa na ao anatin'ny ninona na ao anatin'ny ninona amin'ireny toerana ireny ka hitokana atsika mba hivavahantsika hitokana atsika mba hiantsontsika n'ilay Andriamanitra ray hiderana sy hanomeza amboninahitra azy araka ny voasoratra hoe oka ho an'ny fivavahana sy ny fifonana ary ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo rehetra amin'Andriamanitra raha fa aotsika ny manatanteraka an'izany miantso fotoany Jesosy mijery an'le fotoana tena tsara hoe ieto no akako an'io fa rehefa azoko io andeha anaraka
anaraka fa ny zavatra mitranga dia zao tsy maintsy misy le vavaka tsy maintsy misy le fandiniatena isan'andro ry vahoaka an'Andriamanitra izay androany angamba vao tonga manatrika ny fanokanana lehibe tahaka ny tony aza vela andalo anao zao fotoana zao fa ny zavatra ataon'ny doany zavatra ataon'ny dadarabe zavatra ataon'ny mpiskidy zavatra ataon'ny mpamosavy zavatra ataon'ny olona mitsika efa nomena Andriamanitra hery sy fahefana izay rehetra mino azy andresy an'izany zavatra zany ary raha androany ianao ny misalasala manao hoe Andriamanitra Jesosy eo ahoana ny mba inoko an'izany androany atsoa izy zany ny teniny Jeremia 33:3 efa nampianarina antsika mbola veriko eto satria misy tsy mpiandry misy tsy mpiomana Jeremia 7:7 antsoa dia ho valiko ianao ka ampahafantariko zavatra mahagaga sarom-patarina zay tsy mbola takatry ny sainao mihitsy androany ianao mitodika any amin'ny Jesosy hoe Jesosy eo tsy mahafantatra anao Jesosy eo vonjeo am'izao zavatra mahazo azao Jesosy eo fa ny teniny Jesosy dia zao makanesa ty amiko ianareo zay miasa fantatra sy mavesatra entana fa izano anome anareo fitsaharana ary hoentony ziokako na iza lentsika tsy maintsy misy entana hoentantsika foana fa le ziokako izy Jesosy mba hoento zany fa maivany ane zany zavatra zany tena maivany zany zay fotsiny mba akatahako aminao zany zioko zany dia ny fananantsika finoana fotsiny hoe Jesosy tia anay ianao Jesosy mato ahy ianao Jesosy afaka mamonjy ahy ianao dia aseho an'Andriamanitra aminao ny tsy ambaratelo sy ny zava-miafiny famonjeny Jesosy Kristy tonga tetỳ amin'izao tontolo zao zava-miafiny zany tsy keniny devoly zany tsy nohony zay tsy mino zany Andriamanitra tena Andriamanitra nantefa ny zanany natokana hoe ity amin'izao tontolo zao ateraky ny vehivavy ny jaly niaraka tamin'ny olona rehetra lasa mpitsomponenana lasa mpifindramonina nenjehana tahaky ny olona rehetra tsy nanana trano tsy nanana inona na inona nenjehan'ny mpanjaka nenjehan'ny mpanompo sampy rehetra samihafa zany Jesosy zany niaina niaraka tamintsika ny lalao niaraka tamintsika tamin'ny fotoan'andriny zany Jesosy zany nitondra ny aretintsika rehetra nanana fitiavana manokana nanasitrana ny aretina rehetra nanoboka azy mahavariana zany rehefa manatona ny Jesosy zany boky zany hoe any amin'ny tanin'ny Palestine raha mandeha dia miantsoantso eny an-dalana hoe boke dia mantositra daholo ny olona mantsira daholo nareo fa boky zay io mandalo dia mandalo ny boka dia mitsoka daholo ny olona nefa zany rehetra zany natonony Jesosy ary rehefa natonony ny raisy ny tanany natonony ny safoniny ny fery teo aminy natonony noroany zany ozy izy ny olona hoe ifindrano io ianao Jesosy fa ny ranomasiny Jesosy latsaka riava ao anatin'ny olona zay manantona azy androany raha manana zany faniriny zany ianao tsy vitany hoe te hositrano ny tombo fotsiny fa noho ny fitiavany atsika dia nanaiky nombona teo amin'ny hazo fijaliana izy hitondra ny loto sy ny fahotantsika noho ny fitiavany atsika maty teo amin'ny hazo fijaliana izy nefa rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy dia naleviny fa saingy velona tsy misy tahaka azy ary velona miaraka amintsika eto androany velona mahitany any anatin'ny fonao ao anatin'ny fonao zay afeninao ny vady aman-janakao afeninao amin'izay rehetra manodidina anao fa hitany Jesosy zany ary raha tsy mifanaraka amin'ny sitrapony zany androany manatona azy manao hoe Jesosy eo mamondraha fo amiko fa manana an'izao fahatosony zao tsy mbola tara riavana raha mbola manana fahavelomantsika raha mbola manana fofinaintsika ka mbola afaka misokatra ny vavantsika na inona ota sy fahotantsika raha mbola afaka mitodika amin'ny Jesosy tsika tahaka n'ilay jolahy nombona teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'ny Jesosy ilay jolahy anankiray nilaza hoe Jesosy eo ianao tsy mbo nanao na inona ianao olona marina kanefa dia vonoina miaraka aminay tahaka ny olon-dratsy eto raha ianay ne Jesosy ny anay rolahy zay jolahy mety ho anay zao rariny ho anay zao satria namon'olona zay satria nanao ratsy zay fa ianao kosa tsy mba mendrika an'izany Jesosy eo mba tsarovy
rehefa mbian'ny fanjakana ho ianao tolobotsa lian' Jesosy anio ihany ny onanao amiko any paradisa anio satria nanino satria tafahoana tamin'i Jesosy izy kanefa riavana milaza aminao misy fotoana ny zavatra rehetra rehefa tonga ianao ka tara devoly araka ny lazaiko teo eo akaikin'izay olona mitady an'i Jesosy foana ka raha mpisalasalany eo ianao ka tara ianao amin'ny fanapahan-kevitra anaraka an'i Jesosy tsy voateninao riavana ny miantso an'io Jesosy io milaza aminao amin'izany moratsony izy fa rehefa tazominy devoly ianao satria tsy tiany anaraka azy tsony tsy tiany anaraka an'i Jesosy tsy voateninao misy 5 andro saina miteny hoe Jesosy fotsiny teneny ianao eo mpandrinao Jesosy ndray andro zay ny vita ndray andro atao indray ny asa amin'ny fandroandro tsy misy tsy vita atao indray ny andro amin'ny fahefatra andro misy de tapitra zay rehetra zay misanona eo mijea maty izy fa mila mandiny tena ary mila fanapahan-kevitra zay ny mahatonga an' Jesosy miteny hoe anio raha miain'ny feoko anao aza manamafy ny fonao fa anio indro ankehitriny ny andro famonjena indro ankehitriny ny andro maninona ozy izy ny andro indro ankehitriny ny andro famonjena indro ankehitriny ny andro akasitrahana androany mbola mankasitraka anao Jesosy manatona azy hoe to amin'izay mavesatra aminao rehetra na inona fa any an-danitra any izy mahita atsika ary mitomany eo anatin'ny fotsika izy raha mbola misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony atao anatin'tsika mitomany izy riavana fa raha fa mibebaka amin'ny kosa ianao hoe Jesosy tsy fantatro ianao tsy haiko ianao fa androany mba ampianaro mba hoento amin'ny lalana vaovao androany ianao omen'Andriamanitra ny zava-miafina zay tsy takatry ny sainao olona vaovao ianao mivoaka eto fa tsy olona taloha indrindra zay ny Jesosy tsika zay ny rahantsika zay ny mamely zava-miafina amintsika mahireza Andriamanitra ny omba ary indrindra hitarika antsika ao amin'ilay fiainany fiadanana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra anjakan'ny fitiavana sy ny fahamarinana ho azy rereneny voninahitra amen. Vavakisika voninahitra ny eo anao Andriamanitra masina indrindra ambony indrindra mahery indrindra lay tonga teto androany indray ndreto izay vahoaka anao makasitraka anao ny aino anao ny feo anao nanamby tamby namerina anay indray fazanako izay ianao le Jesosy le zokinay le malala anay lay nteny hoe makanisa ty amiko eto ty zay mavesatra le mavesatra ny anatinay le zava-miafina ny anatinay Jesosy le hevitra mampisaraka anay aminao mahatonga anay tsy mahazo ny zava-miafina tanteraka any aminao tonga teto ianao androany tsy androany ihany fa tamin'ity herinandro ty tsy reto promotion reto ihany no tianao ovana no tianao atsona indray hiverina aminao le atsapa le fifoazana le fiangonana FPVM Jesosy le fifoazana le miaina amin'ny lalanao ny teninao le hery ny teninao Jesosy zay hery ny teninao tonga aminay izay androany tolakile amany vavahadiny fonay hiverenanay aminao tahaka ny Daniel zay tanteraka teo anatrehanao Jesosy tamin'ny fahamarinana rehetra tamin'ny fahamasinana rehetra tsy nikasika ny zava-pady ny lalàn'Andriamanina izany ene Jesosy ny olana honao ny zava-miafina fa ianao le Andriamanitra mahagaga amin'ny fisainana ianao mahatalanjona ny fahendrenao misaotra Jesosy misaotra be be zoko malala ianao le Andriamanitra hatramin'izay lay niresaka amin'ny Daniel dia mbola le Andriamanitra hatramin'izao ianao androany Jesosy ny olona rehetra nandeha an'izany feonao zany miantso ianao modia rainao miantso ianao modia zanako miverena
am'le lalana iny lalana kandehano le lalana nomenao any zanak'Israely faizay dia mbola omenao anay androany hahita zanaka maro be anao iverina aminao androdana ny hevitra rehetra nampisaraka aminao ka mba andeha sy amoa tahaka ny Daniela hanao ny sitraponao amin'izay hiaino anatanteraka ka raha mba iona aminao koa an-tany le zava-miafina fa ianao dia manana zava-miafina tiana omenao anay tsiraray avy mba hahasoa ny fiainanay na niara-nofinay eny fa indrindra niara-panahinay ilay fanahinay izay nahary ilay fanahinay sarobidy aminao Jesosy malala ka misaotra be dia be Jesosy fa androany izay dia tafaverina aminao niala ny mavesatra rehetrarehetra Jesosy tonga eo aminao izay ka mbo afaka ihany koa mba hanao tahaka ny Daniela hitsena ny zava-miafina rehetra asoanay avy amin'le Andriamanitra rainay le malalanay le tianay ary mame zava-miafina ho an'ny olona rehetrarehetra akasitrahany izay tanteraka amin'ny fahamarinana izay tanteraka amin'ny fahamasinana amin'ny fitiavana amin'ny fahalemem-panahy araka ny fombanao Andriamanitra ka ny herin'ny teninao anie Jesosy hanova ny fiainanay hanome aina vao andehananay amin'ny lalanao ka mba hanomezanay voninahitra anao ny fiainanay rehetra eto an-tany misaotra indrindra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy amen. Jesosy Kristy tompo ry havana rehefa nitoriny teny nampianatra tamin'izany fotoana izany resy lahatra ny olona nanara-dia azy ny olona ary tsy hoe rehefa sitrana nandray ny famonjena dia samy nanany lalany fa vahoaka marobe ny nanara-dian'i Jesosy tamin'izany fotoana izany tamin'izay rehetra nalehan'i Jesosy tahaka izany ihany koa ny apôstôly rehefa nitoro ny filazany tsara tamin'ny olona rehetra voatsindro natao am-pony ny olona dia resy lahatra ihany koa nanolo-tena ho an'Andriamanitra inona ny tokony ho ataonay mba ho vonjedy zahay ho ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany ary taony nanolotra ny tenany ho amin'ny batisa ho amin'ny zavatra rehetra izay ho amin'ny fampopanahy rehetra izay mety atao amin'izany fanarahana dia an'Andriamanitra izany tonga ny fotoana iantsona antsika tsiray avy ao anatin'izany fanoloran-tena izany satria nahoana fotoana mety izao araka ny voalaza teo fa araroti ny fotoana tahaka an'izao fa aza miandry ampitso ka na hoe okalo fa fotoana mety zao anolorantsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra rehefa avy nandray ny afatra Andriamanitra tahaka an'izany tsika dia zao miantso anao Jesosy niza ianao tonga eto amin'izao toeran'izao ka voakasiky ny tenin'Andriamanitra ary mandre zany antsoantso zany androany mila anao Jesosy voalohany amin'izany ho anao zay mbola tsy vita batisa na ho anao zay manana zanaka mbola tsy vita batisa hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe zay mino sy atao batisa no vonjena antoky ny famonjena ny olona ny batisa fanoratana ny anaran'ny olona anankiray ao anatin'ny bokyny lanitra ka raha mba tianao no isan'ny olombonjena na ny zanakao no mba tianao ho isan'izany olona ao anatin'ny vahoaka ny lanitra izany atolory androany aza misalasala ianao manaraka an'izany raha ianao izay tonga eto amin'izao toeran'izao mbola tsy ao anatiny atao hoe firaisana latabatra amin'ny tompo ao anatin'izany sakramenta ny fanasan'ny tompo izany aza manao hoe zavy dia homendrika an'izany fa ny firaisana latabatra amin'i Jesosy ry havana dia anisan'ny firaisanaina amin'Andriamanitra iantsona antsika tsiray avy mihitsy hoe mbola tsy ao anatin'izany sehatra zany ve anao miantso anao Jesosy androany aza misalasala fa te hiaona aminao ny tompo te hiresaka aminao Jesosy tahaka mpianatra izay nyray latabatra tamin'izany fotoana izany afaka ny fampiresaka afaka ny fampiondakondana nanambara izay rehetra tao am-pon'ny mpianatra rehefa nyray latabatra tamin'i Jesosy manana anjara amin'izany anenao
ho anao izay atao hoe mbola misalasala eo anatin'izany sehatra ny fanambadiana izany, mbola tsy vita mariazy ve, mbola tsy vita soratra ve. Fomba tany matetika ny hoe zay fady misoratra, zay fady atao mariazy, fa ao amin'i Jesosy ny famonjena ny tokantrano dia zany ankonana tafiditra ao anatin'izany sehatra ny tokantrano masina eo anatrehan'Andriamanitra zany. Ataovy eo anatin'ny sainao, atao fantatrao manomboka androany fa niza miaina ao anatin'ny tokantrano maso, miaina ao anatin'ny fijangajangana izy, fahotana eo anatrehan'Andriamanitra zany. Mbola iaina ao anatin'ny fahotana ihany ve ka tsy hanolotra ny tokantrano ao anatrehan'Andriamanitra? Azo tsarovy fa io zanaka nateraka ao anatin'ny tokantrano io dia zanaka ny fijangajangana. Hitondra fanamelohana ho an'ny zanaka ao ve ny tsy fanatonanao, ny tsy fitondranao ny tokantranonao eo anatrehan'Andriamanitra? Fotoana mety zao anolorana n'izany tokantrano zany eo am-pelatanan'Andriamanitra. Manaraka an'izany ho anao izay mahatsiaro ny antson'Andriamanitra, hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe maro ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Maninona tsika manokana mpiandry foana isan-kerintaona mpifoazana, satria mila olona Andriamanitra anao ny asany, mila olona Jesosy anatanteraka izay rehetra baikony, anasitrana, ananganany maty, aneo zava-mahagaga tahaka ny nataony hoe izay mino aho ny asa ataoko no ataony koa. Ka raha mahatsiaro ianao fa nantsoan'Andriamanitra tao anatin'izany sehatra zany, fotoana mety zao anolorantsika ny tenantsika ao amin'izany sehatra ny mampiandry zany, tahaka ny natana ela voalaza teo. Hitako ianao izy Jesosy teny ambodiny ny aviavy, aza manao hoe tsy hitan'Andriamanitra. Fatoloro ny tenanao ny tenin'Andriamanitra, ho fanatitra velona masina, sitraka Andriamanitra fanompompanahy mety ataonao zany. Ho anao zay mahatsiaro fa tokony hanana anjara fisoronana ao anatin'ny sahan'ny fiangonana, hiara-miasa ampitandrina eo amin'izany hoe mahadekony zany, manana anjara ianao anatanteraka an'izany asa masina izany. Raha mahatsiaro zany ianao androany, miantso anao Jesosy atoloro ny tenanao, zay rehetra fantatrao fa iantsony Jesosy anao dia malalaka izao sehatra zao, tsy manosobotanana ny tompo. Araka ny teniny hoe zay rehetra manatona tsy mba ho laviko mihitsy, tsisy atositosiky ny tompo fa ianao no andrasana amin'izao andro androany zao. Misehatra hafa ihany koa mety ho eritreretinao hoe za tokony hanao an'izao na tokony hanao an'izao, misehatra hafa tokony ahafahanao manompo an'Andriamanitra. Aza miandry ny hafa, aza mijery ny hafa, anao tahaka an'ilay mpianatra anankiray izay nitafatafa tamin'i Jesosy, niondakondana tamin'i Jesosy, dia hoy ny mpianatra hafa nanao hoe ahoana ny amin'io lehilahy io? Inona navalin'i Jesosy azy? Ahoanao inona zany? Fa ianao manaraha, niza manodidina anao, manoloana anao, satria maro amintsika ny mijery manodidina, mijery mpanompon'Andriamanitra hoe za tsy hanao raha ohatr'ireny ny mpiandry, za tsy hanao raha ohatr'ireny ny mpanompon'Andriamanitra, fa manana ny fionany amin'i Jesosy iny. Ahoanao inona zany? Fa androany Jesosy miteny aminao hoe ianao manaraha. Andeha ho tanterahantsika ny hira 5:10 ao amin'ny firahana fifoazana. Ny masoandro nao miposaka araraotra sao miletika, adidy maro no miandry anao, tsika rehetrarehetra zao manana didy eo anatrehan'ny asan'Andriamanitra, dia andaosika anolotra ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ao anatin'izany hira izany dia mitsangana avy hatrany eo taloha eto ianareo izay nantsoiny ny tompo, anolo tena ao anatin'izany asan'Andriamanitra voalaza rehetrarehetra zany. Ny masoandro nao miposaka ataontsika zany hira izany dia aza mifampiandriandry, aza mifampitazatazana, fa rehefa tsapanao ny antso ao anatinao mitsangana avy hatrany eto aloha eto ianao. Jesosy androany
voasoratra ao an-danitra miantso anao Jesosy miantso anao miantso atsika tsirairay avy tsy hakanavaka e mais na izao no lalana tsy fantan'izay sorany reo avanao reo miandry anao avia andeha hiaraka hiasa anompan'Andriamanitra izay kely vitanao anolatra ny an-danitra mbola miantso atsika tsiray avy izay mbola salasala izay mbola varom-barena fotoana mety zao anoratsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra tanora namanay mba matoky Jesosinao no hitarika amity ka naizanaiza no aleanao fantsimizy fantsimbamana mbola misokatra ho antsika ny varavarany lanitra ho amin'ny famonjena tsiray avy izay kely vitantsika izay fanoratenanao androany raisiny Jesosy anao aza misalasala tonga eto anatrihan'Andriamanitra ianareo tsarovy mandrakariva fa tsy olombelona ny miantso anareo fa Jesosy mihitsy lay nandona ny fonao lay nikasika ny fonao atononao eto izy ankehitriny omena anareo ny fanamafisam-peo eny dia samy milaza ny anarany ny fiangonana nisy azy ny fanoloran-tena izay tanterahany eto androany dia tsarovy mandrakariva fa amin'ny fotoana nonanao ny anaranao dia misy anjely ny lanitra ihany koa midina mandray zany anaranao zany androany ndao ary Rambozaka Marie-Louise FPVM fiderana Mahevatanana manolo-tena ho tekony tehaka mafy be tsika isak'izay misy miteny amin'izay fanoloran-teny izay dia mitehaka isika